Salama daholo eo androany isika dia andondray raha hiresaka ny tsara ho fantatra tamin'ity herinandro ity araky ny fanambarana izay nataony ireo avy ao amin'ny fitondrana moa dia fantatra fa tamin'iny andro mahaliany no nanolorana an'ireo minisitra izay mandrafitra ny gouvernemanta izay tarihiny Andriamatoa Ntsay Christian. Ka nandritra izay moa dia misy tamin'ireo izay efa minisitra teo aloha no tafaverina amin'ny toerana ary misy ihany koa no tsy tafaverina amin'ny toerana maha-minisitra azy izay. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tamatamata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Meloha ny idirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay fanendrena any minisitra izay mandrafitra ny gouvernemanta vaovao izay tarihiny Andriamatoa Ntsay Christian izay dia ndaholo fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any amin'iny faritra ny Sofia iny ny kondo mijery izay hampandry fahalemana ireo tompona andraiky tontosa ny talata 20 Aogositra taontsy ny fivoriana manokana mahakasika ny fanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra ny Sofia. Ankoatra ny vipanina tonga nanatrika ny fivoriana ireo sombambaoaka rehetra voafidy tao amin'ny faritra Sofia iny. Samy resy lahatra izy ireo fa tsy mandry ny tany ka manomboka izao dia tsy misy handefitra amin'ny asandahalo intsony ary hanamafy hatrany ny fiarah-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpiray-dina raha ny fehenkevitra tapaka hatrany. Tonga namonjy ity fivoriana ity avokoa ny lehibe ny mpitandro ny filaminana isaky ny distrikta rehetra izay nahitana miaramila, gendary ary ny polisy. Teo ihany koa ireo lehibe ny distrikta rehetra izay ao amin'ny faritry ny Sofia sy ireo prefet ary ny gouvernoura ihany koa. Araka izany dia manamafy hatrany ireo ao amin'ny faritra Sofia fa tsy manaiky an'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ka izay no antony izao fikondoa izay nataon'izy ireo izao mba tonga niny faritra Sofia iny mba handry fahalemana mba tsy hampisy tebiteby ny vahoaka rehetra ao amin'ny faritra ny Sofia izay. Ny mahakasika ny fanendrena mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta izay tarihiny Ntsay Christian indray izany hoe ny gouvernemanta vaovao tamin'ny andro ny alakamisy 20 Aogositra iny tonga teny an-toerana teny Iavoloha ireo minisitra mpikambana vaovao handrafitra ny gouvernemanta izay tarihiny Andriamatoa Ntsay Christian. Filoha Andro Rajoelina no nandray ny fitenenana voalohany. Mazava ny lalana hodiavina dia ny fanenana ny fahantrany vahoaka malagasy sy ny fampiakarana ny fari-piainan'ny malagasy ka ataontsika mamiratra i Madagasikara hoy hatrany filoha Andro Rajoelina raha nandray fitenenana. Mizotra amin'ny lalana maro toerana i Madagasikara matoa napetraky ny SADC ho filoha i Madagasikara mamiratra ny diplomasia malagasy mpiara-miasa vonina sy sahy noho ny safidina hoy hatrany Andriamatoa Andro Rajoelina. Maro ireo nametraka CV nanaiky hanolo tanana nanome lanja ny miralenta ity gouvernemanta vaovao izay maro anisany vehivavy ity hoy ny filoha izay nilaza fa tsy hemitra manoloana ireo fanakianana. Misy sekretera-panjakana maromaro no nitendrena hanao ny asa mivaingana avy hatrany. Ireto avy ireo minisitra vaovao izay voatendry nandritra izay fivoriana izay. Ny ministry ny folo alindahy Generaly Sahivelo Lala Monja Delphin izay voatazona tamin'ny toerana. Ministry ny Raharahambahiny Rasata Rafaravavitafika izay voatazona tamin'ny toerana ihany koa. Mpitahiry fitomboka sem-panjakana ministry ny fitsarana Rakotomandimby Benjamin izay ministra vaovao midika izany fa tsy nahatazona ny toerany izay ministra teo aloha tamin'ity toerana ity. Ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanjariana ny tany Naina Andriantsitohaina izay voatazona teo amin'ny toerana ihany koa. Ministry ny toe-karena sy ny fitatanam-bola Rabarinirina Harson Rindra Hasimbelo izay voatazona teo amin'ny toerana. Ministry ny atitany Raja Vololony Aina Nirintsoa izay ministra vaovao mazava ho azy araka izany fa tsy nahatazona ny toerany ny ministra teo amin'ity toerana ity izay teo aloha. Ministry ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Rakotoarimanana Herilala izay nahatazona ny toerany ihany koa. Ministry ny fampiroboroboana industria sy ny varotra Ralambofiringa Davida Herzo izay ministra vaovao mazava ho azy araka izany fa tsy nahatazona ny toerany izay ministra teo aloha tamin'ity toerana ity. Ministry ny fambolena sy ny fiompiana Hadjarson François Sergio izay ministra vaovao mazava ho azy fa tsy nahatazona ny toerany ihany koa ny ministra teo amin'ity toerana ity.
ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Lola Chamina, ministry ny fanabeazam-pirenena Saondrary Malala Marie Michel izay voafidy député ary naverina ho ministre. Ministry ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa Rahuliarsoa Marie Marceline izay ministry vaovao mazava ho azy araka izany dia tsy natazana ny toerany Ramatoa Lalateny Rakotondrazafy izay teo amin'ny toerany ity teo aloha. Ministry ny mponina sy ny firaisan-kina Razafinjato Aurélie izay voafidy député ary voatendry ho ministra vaovao. Ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Dewanna Viviane. Ministry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Stéphanie Delmonte izay ministra vaovao mazava ho azy fa tsy natazana ny toerany ny ministra teo amin'ny toerany ity izay teo aloha. Ministry ny angovo sy ny akoranafo Jean-Baptiste Olivier izay natazana ny toerany. Ministry ny asa vaventy Rafidson Richard Théodore izay ministra vaovao mazava ho azy fa tsy natazana ny toerany araka izany ny ministra teo aloha tamin'ity toerana ity. Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ramonjavelo Manambohoaka Valérie Fitzgerald izay voatazana teo amin'ny toerany. Ministry ny asa fampananana asa ny asa-panjakana Razakabona Hanitra Fitiavana izay natazana ny toerany. Ministry ny rano fanadiovana sy fidiovana Randriamamelosoa Lalaina izay ministra vaovao mazava ho azy araka izany fa tsy natazana ny toerany ihany koa ny ministra teo amin'ny toerana ity. Ministry ny jony sy ny toekarena manga Mahatante tsy manao raty Paubert izay natazana ny toerany ihany koa. Ministry ny harenan-kibony tany Rakotomalala Herindrainy Olivier izay natazana ny toerany ihany koa. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranty Dona izay voafidy député ary voatendry ministra izao. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Abdullah Marson Mustafa izay ministra vaovao mazava ho azy araka izany fa tsy natazana ny toerany ny ministra teo amin'ny toerany ity izay teo aloha. Ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Andonirina Max Fontaine izay nahavoatazana ny toerany ihany koa. Ministry ny délégué misahana gendarmerie am-pirenena Rakotondrazaka Andria Tsarafara Andria Mitovy. Ireo sekretera-panjakana eo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika miadidy ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana Andriamanosoa Gérard. Ny miadidy ny fahavitantena ara-tsakafo indray Razana Maefa Tainiavo Maminjatovo. Ireo araka izany no mandrafitra an'izay gouvernemanta vaovao izay tarihiny Andriamatoa Antsain Christian izay ka dia mirary azy ireo hahavita be amin'ny asa sy adida manandraikitra izay miandry azy ireo ary mirary ny soa sy ny tsara ho azy ireo hatrany enganeka tena hitondra zava-baovao ho an'ity firenena malagasy ity ireo izay ministra vaovao izay voatendry ireo sy ny premier ministra izay mitarika azy ireo ary mirary soa hatrany ho an'ireo izay tsy tafaverina amin'ny toerana maha-ministra azy izay avy ety amoatahoata gasy fa efa be ny vitanareo ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho anareo hatrany. Izay moa no masaka azonarofo tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa misesy tao anaty gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.